Fatsimpana etny pasteur Ratsianarivo Lea. Ry Andriamanitra ray zanaka ry fanahy masino, mankasitraka anao indrindra izahay noho ny alehiben'ny fitiavanao sy ny famindraponao ka nahatratraranay ity maraina ity. Ary dia fantatray tokoa ny fa tsy misy tsiny lalanao Jehovah Andriamanitra mamelombelona ny fanahinay. Mahatoky ny teny vavolombelonao Jehovah, mahendry ny kely saina. Mahitsy ny fandidinao Andriamanitra ray ka mahafaly ny fo, ary madio ny didinao Jehovah Andriamanitra ka mampahazava ny maso. Madio ny fahatahorana anao Jehovah ka maharitra mandrakizay, ary ny marina ny fitsipikao Jehovah eny mahitsy avokoa. Izany no rinay noho ny volamena, eny noho ny tena volamena betsaka aza, ary mamy ambavanay noho ny tantely, eny noho ny tantely mitete avy amin'ny tohatra. Ary izay mpanomponao dia hazavain'ny teninao amin'ny fitandremanay ny didinao sy ny fitsipikao. Mankasitraka indrindra Jehovah tompony maharitra satria tratra ity maraina ity izahay, ary noho izany fitiavanao izany mbola natozao anay. Dia aidino ny fanahinao masina ao aminay tsiraray avy, azahoanay mandray ny vatsim-panahy avy aminao, mandray ny afatrao, ary indrindra mamy tokoa ao am-bavanay izany teninao izany, dia hoaina ho an'izay mahazo azy, fahasalamana ho an'ny nofina rehetra. Ho anao ny tera sy ny hajarin'ny voninahitra ary ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, ny fiadananao kosa ho aminay tsiraray avy. Amen. Manonona ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo, ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina ho amintsika tsiraray avy. Ampitiavana sy ampifaliana mandrakariva no azahoako miantrano tokantranontsika amin'ny alalan'izao vatsim-panahy izao. Ny tenin'Andriamanitra izay hanorenantsika ny vatsim-panahy dia ao amin'ny bokin'ny Romanina toko 9, andiny ny 5:20 sy ny 7:20. Romanina toko 9, andiny ny 5:20 sy ny 7:20. Fakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahitsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ary raha zanaka dia mpandova. Eny, sady mpandova an'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy koa. Raha miara-miaritra aminy isika mba hiara-manamboninahitra aminy koa. Amen. Izany tenin'Andriamanitra novinakitsika izany no mitarika antsika ao amin'ny loha hevitra hoe iza no mpandova. Iza no mpandova? Rehefa misy fahafatesan'ny olona anankiray dia samy miara-mahafantatra isika fa ny fananana rehetra izay ananan'ny olona matio dia ho an'ny zanany, ary koa ho an'ny olona izay tia nomena azy ka voasoratra ao anatin'ny testament ozy isika. Ny olona manan-karena anankiray na olona ataontsika hoe niary be da be ka manana fananana be dia be, dia afaka manome koa sy mizara izany fananana izany raha mbola velona izy. Ary izay indrindra no hamafisin'ny bokin'ny filazantsaran'ny Jaona toko 1, andininy 12. Jean chapitre 1 verset 12. Au nom de Jésus, à tous ceux qui ont reçu Jésus, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu. Hitantsika araka izany tenin'Andriamanitra izany fa
ilay Andriamanitra iray izay manan-kare-pahasoavana, manana ny zavatra rehetra, dia tompon'ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Azy izao rehetra ary rehetra izao dia ilay Andriamanitra velona, manan-karena tsy azo faritana sy tsy azo soritana, dia nanam-pandriana ary efa nanome sy hizara izany fananana izany ho an'ireo mpandova mandrakizay ary hatramin'izay. Dia mipetraka ary ny fanontaniana hoe iza no mpandova? Iza no mpandova? Raha tamin'ny andro izay narian'Andriamanitra izao tontolo izao dia fantatritsika mazava tsara fa ireo zanak'Israely no mpandova. Ary rehefa tonga izany fizaran'Andriamanitra iray izany sy ny fanomezany ny teny fampanantenana, dia nolazainy tamin'ireto zanak'Israely reto fa omen'Andriamanitra azy ny tany tondra-dronono sy tantely. Tao anatin'izany nefa noho ny adalàna sy noho ny fahotana izay nitanterahan'ireto zanak'Israely reto, dia nandahan'ilay mpamonjy sy ilay mpanavotra izy. Tsy mba nety nandray any Jesosy Kristy Tompo satria nanamafy tokoa ny tany izay mahafinaritra sy tsy nino ny teny izay nolazain'Andriamanitra, izay voasoratra ao amin'ny Salamo 120:4 amin'ny anaran'i Jesosy, ary nanamavo ny tany mahafinaritra ireo sady tsy mba nino ny teniny. Noho ny fihodinan'ireto zanak'Israely ny fampianarana sy ny teny izay noentin'ny mpaminany teo aminy, dia nandahan'ilay mpamonjy izy. Ary noho ny avy eo dia very hevitra diso fanantenana satria nisy tamin'izy ireo ny tsy nanana zoa ny mahampandova azy. Iza moa no zanak'Israely amin'izao vanim-potoana izay iainantsika izao? Izao sy anao izay miaino izao vatsim-panahy izao ny zanak'Israely. Raha toantsika ka mpino marina ka nanaiky ny Jesosy Kristy Tompo mpamonjy sy mpanapaka ny fiainantsika, dia ilay Andriamanitra ray, izy izay manam-pandriana sy efa naniry ny hanome antsika ny teny fampanantenana mba hananany izao tontolo izao sy hananany izao olona noforoniny izao izany teny fampanantenana izany, sy ho mpandova ny fanjakany dia mbola ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Kanefa anjarako sy anjaranao no misafidy na ino izany teniny izany ianao na tsinony. Ilay Andriamanitra iray mantsy nanome an'i Jesosy Kristy Tompo zanany, izay ho ankalazantsika afaka fotoana vitsivitsy monja ny fahatsiarovana ny nahaterahany. Izy ilay efa nanome ny fiadanany ao am-potsika. Izy ilay manome antsika ilay fitahiana ara-panahy sy ara-batana, ara-tsaina. Ary izy koa no mampanantena antsika amin'ny ho avintsika, fa hanome antsika ilay fiainana mandrakizay miaraka aminy. Tsy ny tombotsoa eto an-tany ihany izany, fa indrindra koa rahadray dia any an-danitra. Rahadray dia iainantsika ao anatin'ilay Jerosalema vaovao, ilay tany sy lanitra vaovao izay efa nomaniny ho azo anao. Ny lova izay
man'Andriamanitra ray ho antsika dia lova izay mitaky fahafatesana sy fitsanganana amin'ny maty, ary izay indrindra no nanomezan'Andriamanitra ray an'i Jesosy Kristy Tompo Zanany nanaiky ho faty teo ambony hazo fijaliana ho famelana ny helokontsika tsiraray avy. Ary koa ilay Jesosy Kristy Tompo ihany koa no nandresy ny fahafatesana, ary izany fahavelomany sy ny fandresen'ny fahafatesana izany no nitondra fahavelomana koa ho antsika tsiraray avy izay mino azy. Ary izay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra hoe sady zanak'Andriamanitra tsika no mpiara-mandova amin'ny Jesosy Kristy Tompo, ilay zanany malalany. Anio ry havako malalo amin'ny Tompo, izay mihaino izao vatsy mpanahy izao. Andriamanitra iray mihitsy no nanome an'ilay Jesosy zanany, ilay mpandova voalohany ao amin'ny fanjakany, ary miantso azy sy miantso anao, mampatsiahy sy miantso anao koa hoe te hiaran-dova vatsika amin'ny Jesosy Kristy Tompo, ilay zanak'Andriamanitra, izany lova izay efa noman'Andriamanitra atsika izany. Raiso ny fanapahan-kevitra ary meteza ho zanak'Andriamanitra marina itsika, handehanantsika ho tarihan'ilay fanahy masina. Dia ho tanteraka amintsika miaraky ny voalaza ao amin'ny episteliny Jaona voalohany 2:1 amin'ny anaran'i Jesosy. Indre manao ahoana ny fitiavana nasiony iray ho antsika, dia ny antsony antsika hoe zanak'Andriamanitra, sady izany tokoa isika. Koa noho izany dia tsy mahalala antsika izao tontolo izao, satria tsy mahalala azy izy. Ry malala ankehitriny aza dia zanak'Andriamanitra isika, nefa tsy mbola naseho izay ho toetsika rahatray. Fantatsika fa raha iseho izy dia ho tahaka azy isika, fa ho hitantsika izy dia izay tena endriny tokoa. Amen. Izany ny teny fampanantenana sy ny teny fikasana omeny Jesosy antsika. Omen'Andriamanitra ray antsika dia ny antsoina antsika hoe zanak'Andriamanitra isika. Meteza ary toetra eo amin'izany toeran'ny mahazanak'Andriamanitra izany, dia ho antsoina tokontsika hoe ilay mpandova ny fanjakan'ny lanitra. Vavaka isika. Ry Andriamanitra rainay io, misaotra anao izay satria mampatsiahy anay ianao fa zanakao izahay, ary mpandova anao, mpiara-mandova amin'ny Jesosy Kristy Tompo, ilay zanaka malalanao. Menatra sy mangay ihany izay Jesosy satria mitondra tena tahaka ny zanak'adala manoloana n'izao tontolo izao. Tsy mitoetra eo amin'ny mahazanakao anao fa mbola te hiosopotaka sy te hiosina tahaka ny kisoa amin'ilay ratsy sy ny fanaon'izao tontolo izao. Reto izay tsiraray avy bebaka eo anatrehanao. Maro ny zavatra sy ny fanaraka tamin'ny sitraponao dia tamin'ity maraina ity. Koa sasao madio ny fo, ny saina, ny fanahinay, ny tenanay manontolo, mba ho mendrika tokoa izay Andriamanitra ray no zanakao. Ary dia ampiakanjoy ilay akanjo vaovao, ampikararoy ilay kiraro tsara efa nomaninao, dia asio an'ilay tomboka se amin'ny fitiavanao nanoloranao ny anao tompony azo fijaliana fa zanakao izay. Amin'izay izay Jesosy Kristy Tompo dia tsy halalana intsony izao tontolo izao. Misaotra indrindra dada malalo, satria izay dia antsonao hoe zanakao malalanao, zanakao Andriamanitra ray. Ampianaro ny tsiraray avy ara amin'ny alalan'ny fangatana ny fanahy masinao, ka hitondra tena eo anatrehanao sy eo anatrehan'izao tontolo izao, hanatanteraka ny sitraponao. Dia ho tanteraka tokoa aminay ny tsodranao masina hoe endremana ahoana ny fitiavana nasiony iray ho antsika, dia natsoina antsika hoe
zanak'Andriamanitra sady izany tokoa isika. Koa noho izany dia tsy mahalala antsika izao tontolo izao satria tsy mahalala azy izy. Misaotra mpamonjy eo, misaotra Andriamanitra iray eo, mankasitraka fanahy masina amin'ny fitarianao, izay tsiraray avy kosa dia hitoetra ho sanaka ho Andriamanitra iray, dia ho mpandova eo amin'ny lapan'ny voninahitra aho, dia ny mbola etỳ an-tany rahatray.